Manonona ny fiadanany tompo Jesosy amintsika mpanaraka ny pejy. Tamin'ny farany teo sika dia niresaka momba ny Levitikosy toko voalohany. Ary nisy réaction avy taminareo somary betsabetsaka ihany nateo amin'ny commentaire na tany amin'ny MP voninahitra ao an'Andriamanitra tsy to satria izany manamarika fa tena liana dia liana isika ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ho tohizantsika foana ireny karazana lohahevitra tahaka an'ireny fandalinana toko sy andininy ao amin'ny Baiboly. Fa androany isika dia hiresaka lohahevitra anankiray. Ny lohahevitra izay resantsika androany dia lohahevitra izay tranga pratika fiainana andavanandro izay tokony hitarafatsika. Averiko sitsindriko tsara hoe tokony hitarafatsika ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindra tokony tsy atoritsika. Zay dia tena hoe asiko vesatra amin'izay fanambarana izay mba tsy olon'olom-poana, tsy ho olon'olom-poana eto amin'ity izao tontolo izao ity isika. Averiko indray hoe raha mpanaraka ny pejy ianao dia fantatrao tsara fa isika dia mpiresaka zavatra izay misy eo amin'ny fiainana andavanandro, dia a partir an'iny zavatra misy amin'ny fiainana andavanandro iny no akatsika tsoakevitra amin'ny torolalany soratra masina. De miainga amin'izay no toy ny hoe manao fametraha-panontaniana isika amin'ny tenatsika amin'ny alalan'ny soratra masina, hijerevantsika ny fahatanterahany faminaniana, ny fipetraky ny fahendren'Andriamanitra, ny position atsika ilay ambarantsika ombenimbeny eto foana hoe équilibre ao amin'Andriamanitra tsy to. Satria isika dia mila mahita an'izay équilibre izay fa tsy mangozozo, tokony ho tsara fototra izany isika. Ka izay no antony ananatsika ary tsy maintsy, veriko tsara hoe ananatsika ary tsy maintsy ananatsika ny ody maso. Ary tsy ody maso ihany fa ny 5 sens atsika, ny maso, ny orona, ny tanana, ny vava sy ny sisa rehetra tokony manana fahatsapana ny amin'ny zavatra misy iainantsika sy atrehantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka tonga tsika mpanapa-kevitra amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanamasina ny fanahy no manambara amintsika, satria isika mahita asehoan'ny fanahintsika arak'ilay nambarako teo hoe ody maso. Dia a partir an'izay tsika dia misy fanapa-kevitra ary miroso amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Voatsela isika ary voaingana nahita tamin'ny aino manjery isan-karazany hitondra izao tony mahafinaritra fa aingana be mihitsy ny information tonga amin'izy itony, na dia hoe any amin'ireny tany lavitra andrina ireny ary fa nisy olona tapadoha indray voatapaka ny lohany. Zay ny constatation an'ny manam-pahefana sy ny fokon'olona anakefatra tapadoha tany amin'ny faritry Vondrozo atsimo atsinanany Nosy iny. Dia efa nisy olona 10 voasambotra tamin'izany zay zany no bilan ny manam-pahefana fa ny tena nampanahelo tao anatin'ilay izay dia nisy ankizy victime. Efa nanambara teto isika fa maninona ny ankizy no victime foana amin'ireny tranga ireny dia manome image ny fanjakan'ny lanitra le izy, satria azadino fa ny Baiboly dia mampianatra fa raha tsy miverina tahaka ny zaza isika dia tsy afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe ao foana ilay image hoe zaza. Ao amin'ny Baiboly ihany koa dia tadidio tsara fa rehefa nisy ny extermination an'ny jiosy tamin'ny alalan'ny lamatoa dia mbola zaza ihany no nokendren'ny Satana. Ary eto amin'ity hoe fanapahan-doha ity dia manipika sy manindry amintsika hoe misy zaza victime. Ary efa nazavaintsika izay tany amin'ilay resaka
alatra voamaso kidnapping sy ny sisa reny fa victime foana izany ny zaza. Ary zay no mahatonga ny soratra masina manambara hoe zay ataonareo am'ireo madinika ireo dia ataonareo amiko ihany koa. Am'izao vanim-potoana iainantsika izao zany raha mitondra an'ity sujet ity hoe fanapahan-doha tapadoha miaborder an'ity sujet ity dia ao anatin'ny contexte izany isika hoe monsieur défier amin'Andriamanitra mihitsy ny démonie. Tena hoe monsieur montrer avec férocité amin'ny maha bibidia zay la préfiguration any mierina tahaka ny liony mitady zay arapany mikendry zaza madinika mikendry ny fanjakany lanitra mikendry ny tsy manatsiny satria any la image zaza madinika fanjakany lanitra tsy misy tsiny tsy misy ota raha tsy miverina tahaka ny zaza itsika dia tsy afaka hita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hany no ataky ny satana. Fa ny tena tiako hitondrana ny resaka ito amin'ity hoe tontolo ny fanapahan-doha sy tapadoha ity dia la hevitra fonosiny sy ny danger zay tsindriko foana hoe tsy tokony hampatoritory atsika amin'izao vanim-potoana farany izao. Taio ny teny Jesosy taio ny fizarana, ianao no manositra ianao no manositra ny teny ary ianao ihany koa tokony mampahiratra ny masonay sy ny momba anay rehetra ahafahanay mamantatra ny vanim-potoana ny contexte misy anay mba tsy atoritory izay fa tena hiasa betsaka ato anatinay ny teninao hitondra ny lumière rehetra ahafahanay manana conscience éveillée ahafahan'ny momba anay rehetra mihetsika ary miroso amin'ny fanapahan-kevitra manoloana ny sitraponao tsy atory izay fa izany teninao izany no miasa amelombelona anay ifoazanay ary irosonay mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy Kristy mitomboka sy ny vavaka Andriamanitra tsy toy no omena voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Amen. Ny fanapahan-doha fitianiko vetivety dia efa tany amin'ny andro fahampanjaka tany amin'ny resaka monarchie tany no nisy zany fanapahan-doha izany ary ireo olona manana ny vesatra amin'ny eloka bevata izany hoe helohin'ny lalàna ho faty noho izay eloka vitan'izay faratampony dia voaka ny verdicta dia tapahan-doha misy an'ilay fitaovana taloha reny manapaka ny lohan'ilay olona dia paka tapitra ny ainy izay zany no valin'ny izay no valin'ny didy tapahan-doha lay olona alatsakainy mikendry mamono zao anefa ny tsara voaray atsika ny principe biblika dia tsy ny manome autorité atsika andatsakaina sy ikendriaina ary izay no nalain'ny zao tontolo zao ao amin'ny constitution sy ny loi pénale ny loi civile sy ny ohatran'izany za tsy de mahay droit afamezaka mizara fotsiny akony ny amin'ny abolition ny peine de la mort aboli ny fikendrena sy famonoana ho faty ara-dalàna fa atao an-tranomaizana fotsiny ilay olona mandra-pahafaty fa ny inversan'izay anefa dia mahagaga fa eto Madagasikara dia misy olona tapadoha anakefatra nisy folo voasambotra zay ny bilan ny manam-pahefana sa tsy teny hoe te crédible ave izay sa tsy crédible tsy hiditra antsika fa hiditra amin'ny fond en sujet isika ny mampametra-panontaniana dia hoe fa ahoana no miexiste eto Madagasikara no fanapahan-doha ahoana no mbola miexiste eto Madagasikara ny olona tapadoha comme ça kanefa international dia efa aboli ny peine de mort akoatran'ny any amin'ny tany vitsivitsy izay tsy ao anatin'ny fikambanana tsy mivivre en autarcie zany tsy ao anatin'ireo ohatra hoe rafitra ONU, ny UNICEF, ny Banque mondiale sy ny sisa rehetra izay rafitra ny nina napetraka d'après ny première guerre mondiale sy ny deuxième guerre mondiale à partir ny traité de Versailles sy ny sisa rehetra izay lay fifanarahana
satria teny hoe fifanarahana miafina satria mato fantatritsika izany a na de hoe miafina ara de ny baiboly ihany ko efa nampianatra tamintsika efa nanambara tamintsika hoe tsy misy takona natao tsy ho hita tsy misy miafina natao tsy aseho zany hoe possible ny fifanarahana miafina fa bon noneriny filazantsara de fantatsika izany ankehitriny hoy ateo hoe efa aboli efa foana fanjavatra misy de mierina tia Madagasikara ity hoe fanapahan-doha ity lotapaka pourquoi c'est trop de mipetraka zany ny fanontaniana raha mijery anefa isika dia manana constitution Madagasikara mahaleo tena Madagasikara hitatsika tamin'ny etsy-bahoaka C10 C11 reny a manana gendarme afaka michasse hatrany anaty elakelan-trano manao chasse à l'homme capable mikorakoro manana fitaovam-piadiana raitra hatramy blindé mitraillette fa eto de misy acte barbare misy ankizy victime image ny fanjakany lanitra image ny tsy manatsiny ciblé mampalahelo Madagasikara de misy ny antsoina hoe haute cour de justice haute cour constitutionnelle misy androm-panjakana misy assemblée nationale manana filoham-pirenena afaka mandray andraikitra daholo izany rehetra izany izasy ianao afaka mandray andraikitra amin'izany fa de mampalahelo fa misy olona tapadoko am'za misy olona tsy nanolo tena hoe ity ny tapao lohako misy olona tsy nahavita heloka tsy nangalatra tsy namono olona tsy arak'ilay fanazavana netiko teo hoe penina efa aboli izay efa tamin'ny androny monarchie fahampanjaka tsy meloka tsy vesara neloka fa tapadoko am'za eto de mampita afatra amitsika hoe raha azo atao a de apetrao amin'Andriamanitra foana ny fiainanao apetrao amin'ny hoe Elohim foana ny mombanao rehetra alohan'ny andehananao mianatra raha mpianatra ianao a de manana an'izay réflexe fiainana izay alohan'ny andehananao hiasa alohan'ny sakafo alohan'ny zavatra rehetra alohan'ny toroteny tahaka izao apetrao foana izay lien izay manamarika fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra ianao satria tsy fantatra na eto a de hitambotsitra eto tsy fantatra raha mivoakatsy atokotany atsy de isy anapaka ny lohako tsy fantatra na ho akary andeha etsena de misy mangalatra ny voamasoko tsy fantatro raha andeha itsena mpianatra de misy miviole zavatra misy eo Madagasikara sy manerana an'izao tontolo zao daholo a izany zavatra resako izany ny anton'izany a dia raha sanatrika victime ianao au moins efa napetrakitsika tamin'Andriamanitra ny momba atsika sûr et certain ny tenako izay mizara aminao fa matoy izany tanteraka de efa permissive avy any ambony ary misy zavatra tian'Andriamanitra apetraka slamina tian'Andriamanitra otsindrina mifanandrify am'izay fa tsy hoe matimaty foana sanatriny zany de mivoaka amin'ny gazety mivoaka amin'ny aina manjery a dia raha pitso indray de mitoy ny fiainana raha afaka pitso a dia mitoy a ary anotaon'ny olona récupération politique na tsy politique akan'ny olona buzz anaovan'ny olona intéressé ny zavatra toy izany fa androany a de hitondra zavatra aminao ary ampahafantatra aminao amin'ny alalan'ny soratra masina hoe fa maninona ny misy fanapahan-doha ao Madagasikara maninona ny misy olona victime matapa-doha ao amin'ny firenetsika malagasy ekeko fa isika de mpanompo sampy taloha eny fa nankehitriny ary fa zavatra tsy mbola nisy tao anatin'ny enimpolo taona hoy ny fitenena nataoko fonteny zay tsy mikendry an'izaniza ny zavatra misy
inona no antony? Ireo folo-latratra de nisy fanambarana tahaka izao hoe nisy tapakazo, nisy fanafody, nisy zao sy zao, zany hoe nisy tontolo mistika izany. Tratra niaraka tamin'izy ireo nisy moara. De fantatsika hoe izy mpampiasan'izy ireny ny dahalo sy ireo mpikirakira ny spiritisme, mpilalahody sy ny mpanao viole, mpijangajanga sy ny sisa rehetra, ny mpangalatra, ny mpamon'olona. Ny baiboly efa nampianatra fa ny devolo tsy ho avy raha tsy angalatra amon'olona sy ny sisa rehetra. Credible ave zay sa tsy credible? Za tsy anindry na hitondra fanazavana any am'izay fa hoy aho hoe nisy tapakazo, nisy tontolo ohatran'izany tafaharo rehefa nanao constatation gendarmerie tamin'ny olona tratra manam-pahefana. Ny dikan'izay dia nisy mélange na tontolo esprit ara-panahy zany nitoy tam'le izy mifandray am'ilay fe. Raha lasa ranabavy, inona ny message tsindriko sy ampitaiko atao anatin'ity fampitana amin'ny vatana ity? Ny zavatra rehetra misy, ary zay lay fiandohana nanaovako fampidirana teo, ny zavatra rehetra mitranga na sofla politika io na tsy sofla politika de manambara zavatra ara-panahy. Averiko tsara fa ny zavatra rehetra misy mandalo eo amin'ny masonao reny sofinao tsapany 5 sens amin'ny tenanao dia miprocure zavatra ara-panahy, ary izay tsy maintsy ananatsika fifandraisana amin'Andriamanitra sy fahendrena araka ny herin'ny filazantsara afahatsika manana maso misokatra sy sofina mandre mahay miaino, tanana capable tsara mahatsapa ny situation misy sy ny zava-miasina ao ambadika, satria ny butiny fanahy izay mélanger araka ny constatation ny manam-pahefana izay tratra sur place hoe nisy moara sy nisy zavatra toy izany dia fikendrena famirezana fanahy. Raha lasaka nambavy mampanahelo de tena mampanahelo. Raha hoy ateo hoe atran'ny rafitra monarchika tany no efa nisy ny fanapahan-doha, maninona no miverina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ary indrindra plus précisément ao Madagasikara no miaina an'izany. Raha nandinika ianareo tamin'ny asa fampirorony zareo communauté extrémiste ohatran'ny Daesh, merci beaucoup maman Sarah Yeshua Ziouna mampatsiahy, Boko Haram sy ny sisa ireny décapitation, ary mélanger amin'izay situation zay de nisy religion tao ambadika. Tsy tononoko ny anarany fa fantatsika rehetra, ary manindry sy manamafy ary manamarika an'le zavatra andesahako teo hoe mélange na esprit foana ao ambadika ilay izy, mampita hafatra amintsika zany hoe raha misy fikorontanana ara-politika, satria zay zao ny zavatra misy. Raha mandinika isika de isaky ny vitany réunion na vitany famorina vahoaka zay miendrika culte. Ao anatin'izay endrika culte zay moa de misy mihitsy manao vavaka foafoa, misy mihitsy no manandra-tena sy mitonona fa mahavita fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy na amin'ny anaran'izay tompoiny. Misy Jesosy hafa hoy Paoly hoe misaotra an'Andriamanitra isika fa rehefa mivavaka de mirotsaka ny orana, natsahatry ny orana sy ny sisa rehetra. Resaka tahaka an'izany mélange na esprit mitambesatra be, izay lay ambarako amintsika hoe misy zava-panahy tokony voaray atsika sy isokafa amin'ny masotsika foana, mifanandrify sy mirazotra, ary izay ny antom-pisinao mila mahatsapa an'izay ny 5 sens anao. Eto zany de manondro atsika hoe sekoho eo kely ny lohanao ataovy ohatr'izao. Jesosy hoe za ve de kristianina tsotra fotsiny mamonjy assemblée tous les dimanches, tous les samedis, na ohatra hoe andro hafa araky izay marisy lahatra ny tsirairay, sa olona conscience consciente, ary lay voasoratra ny bokin'ny apokalypsy io hoe
efa niara arena sy fananana be, ay tsy manana ody maso akory, ay ratany masoko, fitafiana misondrany fitafiko, mifidiana volamena voadio tamin'ny afo mba hiratany masoko, ody maso. Atsapako fa ay ity resaka alatra voamaso, ay ity resaka fanapahan-doha, ay ity resaka vavaka foafo, ay ity zavatra mitsoky atao Madagasikara ity dia mira zotra ary mifamatotra amin'ny resaka ara-pana avolenta be mihitsy. Raha tsy misokatra amin'izany ny masonao, zany teny aminao fa ohatran'ny biby hoaringana isika. Raha tsy consciente amin'izany isika, olon'olom-pona mivavaka fotsiny ihany pour rien. Suis désolé. Tsy maintsy misokatra raha lasa manabavy, tsy maintsy mahatsapa ny 500 satsika ny amin'ny situation manoloana atsika. Anindry ihany arepita message amintsika. Ohatsika izay mieritreritra hiady amin'ny situation misy sy ny zavatra misy ety amin'ity zao tontolo zao ity, plus précisément Madagasikara, manoloana ny sofina mitsoko ao Madagasikara. Mahireza fa izaho dia miteny aminareo fa adversaire de taille no hiadivanareo. Averiko tsara hoe adversaire de taille no hiadivantsika zay hiady amin'izany. Baiboly dia miteny fa isika dia tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà. Zay nahatonga anahy hiteny hoe mahireza. Zavatra efa international io, zavatra efa mondial io, ary miroso amin'izay fahaterana izay isika. Douleur de l'enfantement, adversaire de taille hoy aho. Maninona no miteny an'izay? National, international, resaka ordre mondial. Isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mitolona amin'ny mpanjaka ny fahamazinana manapaka amin'izao tontolo zao, royaume de ce monde, Efesiana 4:1. Ny adversaire atsika dia ngeza be. Ny message apitaiko amintsika dia hoe tsy adala akory Andriamanitra manindry isan'andro isan'ora amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara hoe ianareo mangina Jehova hiado anareo. Satria isika manoloana ny adversaire atsika dia rien. Rien hoy aho. Eto ihany kosa dia mampahery ho an'izay manana vision ohatran'ny ka. Eto dia miresaka ka par ka, ohatran'ny Davida sy Goliata, manana ozitra, manana autorité. Davida tena nisokatra ny masony, zay ny message apitaiko zay. Ny 500 ny tena nahatsapa mihitsy. Tsy miampeshe an'iza sisa raha andeha hiady izy. Afaka miproclamer avec autorité mihitsy izy hoe iza koa no matahotra an'io lehilahy tsy mifora. Côté zany zavatra apitaiko aminao zany. Iza no ampitahoriny io lehilahy tsy mifora io, iza no miantsino io lehilahy tsy mifora io. Averiko tsara hoe codex, misy code aza ny message apitaiko aminao zany. Izay mikiry sy mametraka lamina eto Madagasikara sy mandeha amin'ny fisainany sy ny fieritreretany, mampiasa ny volany sy ny fahefany any amin'ny fitsarana, ny monaty sy ny sisa rehetra zay afaka ampiasaina an'izany. Sy izay manaiky an'izany, za tsy miteny hoe ny monaty ao anatin'izany, ny fitsarana ao anatin'izany sy ny sisa rehetra, fa izay manaiky an'izany na hatrany amin'ny bureau de vote sy ny fanarahana, izy io lehilahy tsy mifora io, ho an'izay manana message spécial sy manana l'autorité amin'izany mahireza, tsy mora zany ady zany. Averiko tsara fa adversaire de taille ny adversaire atsika. Mahireza ianareo zay hiady anatrika an'izany ary zay ny anton'ny raha mandinika ianareo maninona ny mangina ny communauté internationale, mangina ny SADC, nangina ny ireo rafitra napetrapetraka rehetrarehetra hoe mpanaramaso sy mpijery ny tsy fahatomombanana rehetra. Sa tsy teny hoe tomombana sa tsy tomombana, anjaranao ny manao ny constatation rehetrarehetra. Oro nefa
miroso foana pazapa makany amin'ny terme fahatanterahana ny fanaitaina ny vehivavy a iteraka. Raha saranabavy hiditra amin'ny tena hevitra ara-panasika tsara ny tompo tapado victime man tsy manatsiny fantatsika tsara fa ny loha no mitondra ny tena atsika rehetra. Ity loha ity a dia vital, ao ny antsona hoe cerveau, ao ny antsona hoe atido, ao ny mikommande ny vatana rehetrarehetra, ao no mianga ny sentiment sy ny émotion rehetra ao ny tontolon'ny ame. Tapaka ny loha, rehefa tapaka ny loha dia tsy miaina antsony ny ratsambatana. Ny baiboly Matthieu 7:20, ny Marka 5:9, ny Matthieu 5:5. Raha nitananao na nitongotrao na nisy ny sisa amin'ny tenanao a no manelingelina anao tsy ahafahanao miditra ny fanjakany lanitra, esory hiala aminao izany fa mahatsara anao ny mandringa na tsy misy tanana na handikape na tsy misy tongotra ila na izy roa mihitsy a mahatsara anao a ny alan'izany amin'ny tenanao a raha izany no sakana tsy hidiranao a any amin'ny fanjakany lanitra. Matthieu 5:20 misy an'izany zavatra resantsika izany a, 9:9, ny Marka 7:17 ary ny Matthieu 5:17. Fa tsy resaka tanana, tsy resaka tongotra, fa eto amin'ny partie ny loha daholo ny cible. Alatra voamaso, loha tapaka mihitsy, kidnapping à gauche à droite a, de rehefa mandeha any amin'ny miafinany a vita ny tontolon'ny fitsapatsapana rehetra, ny constatation dia raha ilaina dia, fa rehefa tsy ilaina dia tsy peny amin'ny arabe. Sanatr'izany tokony lasaka izay tenenanao anazy a tsipitsipieny fotsiny a, de mirediredy eny sisa toy ny olona voany ambala velona, de mifokon'olona mitangorona verevitra nisy nanao kidnapping indray nisy katsikatana na nimpisotrany zany ny zavatra iainany malagasy. Scène ohatran'izany, scène de crime, scène macabre be, mampanaelo be avec atrocité. Eto amin'ity sujet atsika hoe tapado satria fantatsika tsara fa ny devoly rehefa mikendry izy a dia ny but ny devoly tsy miraty ny cible, ary zay nahatonga ny demonia nikendry ny zanak'Andriamanitra lahy tokana Jesosy Kristy, satria fatany fa cible de taille, cible ngeza be mihitsy. Zay nahatonga ny demonia mikendry ny zaza madinika izay image ny fanjakany lanitra, satria azadino fa tato amin'ity resaka fanapahan-doha tany avondrozo ity dia ny zaza victime mbola micible an'Andriamanitra foana ny Satana. Ary zay foana le esprit any Satana hoe il se référer, il se défier an'Andriamanitra tsy to, andrombaka n'ilay fahefana, ifandrefy, ilaza ny tena no misy, ilaza ny tena no Jesosy Kristy, ilaza ny tena no manam-pahefana, ilaza ny tena no mpifehy an'izao tontolo zao. Miroso makany eny isika raha mandroso makany isika, consciente ve ianao. Fa maninona iroso amin'ilay hevim-panao asika, fa maninona Satana no manam-padoa, maninona ny démonie mampiasa olona hanapa-doha, maninona izy no mikendry olona sincère, zaza tsy manatsiny, satria tsy ao Antananarivo izy no manao an'io fa any amin'ny faritra lavitra indrindra any amin'ny mpamboly mpiompy, ireo tsy manatsiny, juste hoe paysan tsotra, mpamboly tsotra, any izy no manao ny ataony, manome image ny fanjakany lanitra zany raha lasa ranabavy. Isika dia tsy manatsiny, ny olona madio dia tsy manatsiny, tsy misy tsiny, tsy misy heloka eo anaty an'Andriamanitra. Tsy resaka zavatra tsotra zany zavatra resahako anao zany. Maninona izy ny tsy manapaka lohana mpitsara ao anosy, maninona izy ny tsy manapaka lohana
responsable iray ao amin'ny brigade na gendarmerie, maninona ezany tsy manapakalohana olona ao amin'ny HCC, maninona ezany tsy manapakalohana filoham-pirenena, tout simplement satria izay tsy azy any misiplena. Ary za de miteny aminao fa ianao no tena kendrena. Izay natonga ana ny teny foana hoe apetrao amin'Andriamanitra isan'andro isan'ora ny mombanao. Fa ireo zay tsy manatsina, ireo zay lavitra an'Andriamanitra, ireo zay tsy manana ny protection divine, ireo zay tsy manana ny fiarovana ara-panjakana, ara-pahefana sy ny sisa rehetra, dia victime ralahy sy ranabava. Mitoy ihany sika. Ny Baiboly 1 Corinthiens 12 dia fatatsika tsara raha. Sauveko amintsika intsony fa manambara ny soratra masina ny amin'ny isika dia miproclamer, procurer ny tenany Kristy, Kristy ny lohany, ary isika no ratsambatan'ny Kristy. Raha mamaky ny 1 Corinthiens 12 ianao dia voatanisa tsara ao ny tanana, loha sy ny sisa rehetra miara-miasa ireo, ary ny loha no mibaiko. Tapadoa nefa, eto misy mazo ny olona anankiray tapadoa. Ary efa nitsindritsika teo hoe lay fanapahan-doha dia zavatra entin'ny Satana sy apetrany, hoentiny isedefiena ny herin'ny filazantsara sy animbana ny mahazo fahatsarany Kristy Jesosy. Ary raha hoentiko amin'ity imazo ny 1 Corinthiens 12 ity no anaovako parallèle zay paradoxe, dia misy ratsambatan'ny Kristy, Kristy ny lohany. Mitsoka be ny resaka fanapahan-doha am'izao tsika miresaka izao. Izany hoe tapahany démonie lay loha Kristy isaraka amin'ilay ratsambatana izao sy anao. Rasaka nabava. Averiko tsara. Ny démonie rehefa mikendry de tena zavatra précis ny ataony. Satria fatany tsara fa fatany destination any andrinan'izao tontolo zao efa voatsara. Marina foana ihany koa ny Baiboly Jesosy Kristy nanambara fa izao izy de efa nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra amin'ny fahatezerana lehibe tahaka ny varatra. Miroso makany sika io fatapahan-doha ny sujet atsika eto. 1 Corinthiens 12 ny contexte fanazavana etitsika izao. Ny 1 Corinthiens 12 ratsambatan'ny Kristy, Kristy ny lohany manome endrika fiangonana, de ho ia teo hoe Kristy ny loha izay mitondra manetsika ny fiangonana, zarazaraina ny fanomezam-pahasoavana, ny sasany tanana, ny sasany tongotra, ny sasany maso, ny sasany sofina, ny sasany sy ny sisa rehetra, izay no manetsika ny etsim-piangonana amin'ny mahafiangonana ny olona anankiray, imazy ny zanak'Andriamanitra. Fa siblen'ny Satana izay tapahany loha, manapadoa Satana, esoriny hiala ilay loha Kristy, esoriny hiala amin'ny vahoaka malagasy. Ary zay ny contexte iainantsika. Tapahany Satana ny fifandraisan'ny vahoaka malagasy amin'ny Jesosy Kristy, ary efa tapaka. Eto dia manipika sy manindry am'ireo mpanao manipulation Madagasikara ny Kristy, Kristy any Madagasikara momba antsika Andriamanitra sy ny sisa rehetra. Raha lasa ranabavy accepteo ny vérité, fefa tapaka ny relation amin'ny malagasy amin'ny Jesosy Kristy. Efa natolotra ireo mpifanaraka, mpitantana, mpikirakira, zava-miafina an'ireo fikambanana miafina ny vahoaka malagasy. Ary nitaky fibebahana izany. Za de mampatsiahy atsika foana ny amin'ny fibebahana eto am-pejy, manaitra atsika foana. Tapaka ny relation atsika vahoaka malagasy amin'ny Jesosy Kristy. Tapaka lay loha. Tsipatsipaka fotsiny ny sisa mivoaka malagasy, tsipatsipaka fotsiny ny tanana, tsipatsipaka ny tongotra, inona no atao? Mivoaka ianao de mivoaka ny armerie lourde,
mivoaka ny tirailleur, mivoaka ny mitraillette, mivoaka ny kalashnikov, zay mihetsika kely dia atsipy any atsiafa, zay miteny kely dia atsipy any an-tanimora, izay teboka kely be da be sy ny sisa sy ny sisa. Lasa ranabavy tapaka ny loha, onena ny soratra masina, onena Jesosy Kristy mijery mivoaka malagasy, mitaky fibebahana ngeza be sy lalina be hoa responsable am'izany zasy anao. Isika rehetra ireo religion misy rehetra ireo, re dénomination tondroko manokana ny fiangonan-dehibe, izy ireo no expérimenté sy efa ela fa be da be ny porte ouverte izay nisokafa atsika tsiraray avy a, ny fifanarahana, ny miafina, ny resaka oligarchia, ny resaka pacte isan-karazany. Eto indray dia manoro andreo fiangonana zandry ny be da be isan-karazany, mitaky fibebahana daholo zany, tapaka ny relation ny vahoaka malagasy amin'ny Jesosy Kristy. Zay ity resaka fanapahan-doha ity, mitapahany Satana, tapaka. Mila réparation be zany, mila chirurgie divine, mila zavatra fanamboarana, mila restauration ngeza be. Vonina am'izany ve isika? Vonina am'izany ve anao? Mampanahelo ry havana fa am'izao andron'ny intelligence artificielle izao a, amin'ny andron'ny mondialisation sy sisa rehetra zao a, de misy an'izany fanapahan-doha zany ao Madagasikara. Mampanahelo fa am'izao vanim-potoana resantsika izao a, dia feno ny fiangonana isaky ny elakelan-trano, samy mitory fitiavana, finoana fanantenana, fitiavana lehibe indrindra. Misy olobe tena manindry an'izany mihitsy, fitiavana. Kanefa tapadoha etsy tapadoha ero, alatra voamaso etsy alatra voamaso ero, alatra tolapaty atsy alatra tolapaty ero. Isan'andro misy fanafiana sy kidnapping ny Akazobe sy ny ailleurs, partout comme ailleurs ho ilay fitenenana. Mampanahelo fa ifanteneniko teo manana gendarmerie matanjaka be isika, tena hoe afaka déployer, afaka mi-encercler secteur anankiray ohatra 13 mais fotsiny tonga de afaka bouclier impénétrable. Kanefa tapadoha etsy tapadoha ero. Mampanahelo fa manana androm-panjakana ao tsara isika, ny ACC manana an'izany CENI zany tsika, manana fitsarana maefa isika, manana an'izao sy izao isika, fa dia tapadoha etsy a tapadoha ero. Anamafisatsika ny zavatra voalaza sy voateny a, ny apôstôly Jakoba, asan'ny apôstôly 12, rehefa nitory fahamarinana izy dia tapadoha teo akanjany tempoly. Jaona mpanao batisa, rehefa nibedy any Herôda mpanjaka izy satria nisy adultère tamin'ny vadiny ralàna, tapadoha ny lehilahy, personne n'est à l'abri. Zay le niteneniko teo hoe au moins na victime maro sika rehefa nametraka ny momba antsika tamin'Andriamanitra, de misy zavatra tian'Andriamanitra apetraka mirazotra am'izay, fa tsy victime pour rien isika, ho tombotsoan'olo tokana, ho tombotsoan'ny démonie, ho tombotsoan'ireo mpifanaraka tany amin'ny fanarahany, tany amin'ny miafina tany. Ary eo no tena danger, eo no tena zava-doza, satria ilay zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona ity dia midika fa mivalide, eno tsara ty zavatra resahako ty, mivalide ny fahefana sy ny fijoroany
tamin'ny farany teotsika dia nyresaka fanatitra dorana ary tao anatin'le resantsika hoe fanatitra odorana dia ny antony fanatitra odorana sy ny fandatsahan-dra ny amin'le biby anankidimy dia fanatonana an'Andriamanitra miretablir n'ilay relation anatin'ny antsoina hoe fitiavana manarina fahotana isika zanak'olombelona ny peuple Israela izany nanoloana ny fahotana zany hoe mametraka sy mamerina indray le fanekena fifanekena lien de nio tsara am'izay ty zavatra lazaiko ty izay zavatra izay nataony démonie plagiat misy fanatitra ihany koa raha nanaraka an'le vidéo le vidikosy farany resantsika teo ianareo misy fanatitra ihany koa zay ataon'ireo mpiasan'ny satana mpifanaiky amin'ny satana any amin'ny tontolo miafina ny occultisme ny spiritisme ny tontolo masonika sy ny sisa rehetrarehetra ireo elita be zay mifamatitra ao anatin'izany mivalide ary mitakira ny raha dia aina ary tsy tonga ho azy ny resaka alatra voamaso sy ny fanapahan-doza resantsika satria raha ny fanazavana anarahanao teo sy ny fanazavana zay napetrako ara-tsoratra masina hoe fanapahan-doha tapahana amin'ny Kristy ny vahoaka malagasy tapahana amin'ny loha Kristy amin'ny mahendrika fiangonana ny fiangonana anankiray ny mpino anankiray tsy fantatrareo fa tempon'Andriamanitra ianareo ny fanan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo isika arak'ilay 1 Corinthiens 12 dia endrika zanak'Andriamanitra ny loha Kristy ny vatana ratsambatana sy ny sisa rehetra manambara ny fiangonana izasy ianao dia nitapahany satana izay taky nanapahany lohany Jakoba taky nanapahany lohany Jaona mpanao batisa satria ny ciblany satana dia ireo olo sincère ireo olona izay an'Andriamanitra na tsy an'Andriamanitra ihany koa ary zay no natonga na nametraka ny fepetra teo hoe apetrao amin'Andriamanitra foana ny mombanao au moins ianao raha victime sanatiavin'izany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia efa mba permissive avy any ambony misy lama hitondran'Andriamanitra anao tahaka ny ohatra zay niraisintsika ny asan'ny apôstôly 2:10 miresaka histoiran'i Jakoba ny persécution natao taminy ny Matthieu 4:14 sy ny Marka 4:9 ny amin'ny Jaona mpanao batisa izany dia hoy ateo amin'izay hoe ao anatin'ny contexte isika mivalide mihitsy satana amin'ny alalan'ny ra amin'ny alalan'ilay acte barbare amin'ny alalan'ilay fandatsahanaina satria satana no mpikendry aina mivalide an'izay faefan'izay mivalide an'ilay fametrahany an'ilay structure ao anatin'ilay douleur de l'enfantement Apocalypse 2:12 nivoahan'Andriamanitra ny lavaka tsy hita nonona dia nisetroka niakatra avy ao amin'ilay lavaka tsy hita nonona io esprit io se répandre tsy kelikely ary io esprit io no mitondra souffle manerana an'izao tontolo zao vakio ny Apocalypse 2:12 dia io no mianime amin'izao zavatra hitantsika rehetra izao dia miaraka amin'izay ny valala sy ny maimboka ny soavaly atsatra mitondra ny fanaikaina isaky ny tomboka sy avy mampangiry firy afahatsika préfiguration resako eto fa mbola tsy tena izy satria rehefa tonga izany fotoana izany ny grande tribulation ao arin'ny trompetra farany dia iantso fahafatesana ny olona fa tsy hita hitsahatra ny asan'ny fanahy isy ny fanjavonana amin'ny fampakarana iantso fahafatesana mianjera amiko ry fahafatesana isy fanaitaina na tsy iso tahaka izany fa tsy ho afaka ny ain'ny olona zany hoe tena hoe zavatra mbola tsy nisy ary tsy isy tsony tsy isy tahaka izany tsony no fanaitainana iainanjanak'olombelona fa mbola tsy izy zao zavatra resantsika izao fa izao zavatra resantsika izao izay niteneniko teo mivalide ny fametrahany azy satana amin'ny alalan'ny rasy ny fandatsahana ainy dia miprevoir sy mipredire an'izany zavatra rehetrarehetra izany raha lasa nanapavy
miasa tena miasa ilay agent an'ireo manana ny tandroka fito a soloa folo. Esprit zay resahako zay a tsy zareo fa ireo a mpifanaraka amin'ny fandresantsika teto zany ny G7 a ny G20 a sy ny sisa rehetra mialatsina manona an'izany rehetrarehetra zany fa misy détail ngeza be ao anatin'izany. Maninona isika no tsy afaka amin'ny FMI, maninona isika tsy afaka amin'ny Banque mondiale, maninona isika no tsy afaka amin'ny ONU, maninona isika tsy afaka amin'ny UNICEF, maninona isika no tsindrina amin'ny rafitra hoe démocratique sy ny zavatra tahaka an'izany. Zany ny atao hoe ordre mondial. Aviko tsara hoe izany ny atao hoe ordre mondial ary ampiaina an'izany ianao a fatorana amin'izany ianao. Rehefa misy zavatra ho tapahany eto aminao a de alefa ny SADC, alefa ny CENI représentant national international, alefa ny mpanaramaso vondrona isan-karazany européenne tsy européenne, ny any ivelany tsy any ivelany ny eto toerana. Zay le famatorana anao. Efa bien rodé daholo reo zavatra resahantsika ireo. Misy détail be da be sœur frère fa tsy manam-potoana idétaillena an'izany aminao. Ao anatin'ny griffin'ny liona mierina isan'andro mitady zay arapany ny vahoaka malagasy. Amaranako azy de hoe tratra ny folo lahy zany a izay nitondrony manam-pahefana fa tompon'antoka tamin'ny fanapahan-doha. Raha lasa ranabavy betsaka le izay tratra izay. Nisy tratra tamin'ny alatra voamasy tany Ejeda. Za tena nala elo. Za matsy mbola kely de nisy fotoana nanao mission tany ny dadako sy ny mamako a tamin'izy mbola inspecteur des impôts tao amin'ny etra izany tany Betuky Atsimo tany fantatro tsara. Manao kokoa manokana ny famindrenja ry mialatsiny antony anona ny tianarana ity a à l'époque ny côtoyer tamin'ny fianakaviana vadin'ny tontolon'ny fianakavian'ny CSR zay efa tsy namantsika tsony à l'époque ny monsieur Lidera Tsiraka tsy mananao tononoko le izy a Fekara Jean Ferlin fankafantatra tsara tamin'izany vanim-potoana izany a manona fiadanana aminareo rehetrarehetra mbola kely a tamin'izany. Nala elo a mahita andreny alatra voamaso reny tratra izay tratra voasambotra izay voasambotra anehoana izany fa hoe miasa ny manam-pahefana zay zany no rapport. Oui, miasa ny manam-pahefana, tena miasa ny gendarme, barety ray barety roa, tena miasa tompoko, tena miasa isaorana fa ny zavatra misy a dia miverina foana ny alatra tolapaty, miverina foana ny famonoana zaza variry, miverina foana ny alatra voamaso. Tsy vo izao nisy an'ity fanapahan-doha ity. Zany hoe voasambotra iny any azy voasambotra fa ilazako amitsika zava-miafina fa misy ngeza be ao ambadika io. Izay a jeren'ny masolavitra fotsiny, jeren'ny objectif fotsiny, jeren'ny caméra fotsiny, jeren'ny institution isan-karazany fotsiny, jeren'ny procureur sy ny sisa rehetra isan'ambaratongany fotsiny a satria miverina amin'ilay fanazavako teo hoe efa international io a adversaire de taille a efa maneran-tany io a esprit ngeza be efa esianina toko fahenina ny ao ambadika io zavatra resahantsika io. Raha lasa ranabavy apetrao amin'i Jesosy any mombanao, apetrao amin'i Jesosy ny ankonanao, eto ambavaka dada, eto ambavaka i mama, fihino raha mbola misy ny anio, fihino ny olo tianao, fihino zay azonao fihino. Izao no raha farano ny Baiboly. Ny ampahirezako anao de plus en plus miamaizina izao andro zao, de plus en plus isika miroso ao anatin'ny obscurité, dikan'izay a
dia miha manakaiky ny fampakarana. Vehivavy virgine 10 endry sy 10 adala ampahireziko ianao. De plus en plus be da be ny von'olona, ny fanapahandoha, ny alatra voamaso ny fanolanana sy ny sisa rehetra zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona tena hoe mandroatra en effervescence sy avec atrocité atroce, mamparikoriko, scène de macabre, scène de crime isan-karazany, fampahorina sy ny zavatra tokony taka izany zay manjaka be da be amin'ny fiarahamonina. De plus en plus zany mahery vaika miroso amin'ilay obscurité isika mahireza rahalahy sy ranabavy fa nidikan'izay dia miroso makany amin'ny fampakarana ihany koa isika, efa akaika ny fanavotana antsika. Fa ny question ary ihany koa ny fepetra dia manahoana ny relationnao amin'Andriamanitra tsy toa, manahoana ny fifandraisanao relation intime amin'ny Jesosy Kristy. Zay ny azo nambara sotratsika rehetra misy anareo manaraka sorana ny tompo tsy izao fanjakana misy zao no anafoana ny fanapahandoha sy ny alatra voamaso sy ny sisa rehetra. Tsy ireo karazana bishop, faux prophète, karazana dénomination sy religion, secte isan-karazany na ny secte ihany koa no anafoana n'io zavatra misy io. Tsy ny emonaty tsy ny ACC, tsy ny CENI no anafoana an'io tsy zao tontolo zao tsy ny droit de l'homme, tsy ny banque mondiale, tsy ny UNICEF, tsy ny fikambanana be da be isan-karazany no afoana n'io zavatra misy sy iaina ny vahoaka malagasy sy manerana izao tontolo zao io réflexion izany zareko aminao zany tsy zasy ianao anao anafoana an'io mazava ny voasoratra zay mbola manao ny tsy marina aoka izy anoy ianao ny tsy marina ihany ianao kosa efa manao ny marina, tehiry zay marina efa ataonao zay ara-tsoratra masina mahereza manao ny marina, miroso makany amin'ny fahasimbana izao tontolo zao ary men'Andriamanitra permission ao anatin'ny contexte permissive ny ratsy anao ny ratsy. Izay no mpahirezako anao hoe tandremy tsara ny fifatoranao amin'Andriamanitra, zava-dehibe zay satria zay no ahafahanao mahita échappatoire, lala-kivoana. Za tsy miteny hoe issue de secours fa échappatoire, lala-pivoana, mba tsy ho voasaringotra ao anatin'ny filenao. Ny antom-pizarana dia réflexion fa tsy hoe za akory no manana ny vérité absolue, minimum sombitsombony fahalalako ny fahalalànao. Rehefa tonga ny tanteraka dia tsy misy intsony ny sombitsombony fa mino fa izay sombitsombony zaraiko taminao zay ahafahanao misaina sy mieritreritra mandiny tena miaratsy zao fiainana zao ary rody ny andro azo anaovatsoa miaina soratra masina, miaina ny fahatsaran'Andriamanitra. Amanaraka indray dia tahin'Andriamanitra daholo mirarisoa sœurs sy frères. Mankasitraka Jesosy ihany amin'ny teny voazara ny amin'ny soratra masina, ny amin'ny situation ihany koa zay no afaka no akaparenay teo ambany fitahinao sy ny fitaritanao tamin'ny alalan'ny soratra masina, ny fanazavana tsotra zay avy taminao isaoranay anao avokoa. Mamelana elokainy amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao rehetra, dia tahio ireo zay ao anatin'ny tahotra, ireo zay lavitra andrina, ireo zay miaina tebiteby sy orooro manoloana ny contexte douleur de l'enfantement izay permissive avy any aminao. Mampianaranay anisan'ny andronay ny voninahitra dia anao rirany raitsy to, ny anaran'i Jesosy Kristy no tompoka asian'ny vavaka, ny raha maherinao teo amin'ny azo fijaliana no manositra sy miositra aminay tsiraray avy ahafahanay manana ny protection divine, ahafahanay raitsy toa maharitra ao anatin'izao contexte mihamavaivay zao izay fiandohan'ny fahoriana. Alleluia, amen. Mamina mamy be anareo tahiny Jesosy salama shalom daholo amin'ny manaraka indray. Tsarava tompoko velomo.